Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny délégation nahitana mpikambana ao amin'ny Congrès américaine tarihin'ny filohan'ny Voamera momba ny lalàna nanatrika ny fitokanana ny tombo famokarana herinaratra teny Mandroseza moa izy ireo ny maraina teo ary manazava fohifohy ny dian'ireo délégation ireo eto Madagasikara ny lehibe ny masevony États-Unis miasa simona eto amintsika. This was really a visitation here. Ity délégation Congrès américaine ity zany izay izy mpikambana anankely tonga eto izao dia fitsidiana ara-pomba fanajana no ataony eto Madagasikara. Ny tena antony dia fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa toa États-Unis sy Madagasikara. Ankoatr'ity fitokanana natao izao maraina izao ity dia misy ny fionany amin'ny mpikambana amin'ny gouvernement, misy ny fionany ihany koa amin'ireo mpanalalàna mitovy aminy avy amin'ny antenimieram-pirenena sy avy amin'ny antenimieran-dolona. Ao anatin'izay ilay fanamafisana fiarah-miasa izay dia ny fiantohana fa miara-miasa hatrany ny firenena roa tota amin'ny asa atao rehetra amin'ny tanjona iombonana ary ireo tanjona sy asa atao iarahan'ireo dia natao ho amin'ny tombontsoa amboniny Madagasikara, natao hanampinan'ny Madagasikara iantohana ny fampandrosoana dia fanamafisana izay fiarah-miasa sy ny endriky ny fiarah-miasa iantohana ny fampandrosoana ny Madagasikara izay. Ny fanatsarana izay efa nisy hatramin'izay dia ny hoe fananana fifampidinihana mahitsy sy tsy miolakolaka eo amin'ny rotonta amin'ny hoe ahoana ny ahafahana miaraka manatsara ny zava-misy mampiasa na ny États-Unis na ireo fikambanana iresim-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena ho modely amin'izay azo ampiarina araka ny efa nitenena teo inona ny tsara indrindra hoentina hampandrosoana ny firenena hitondrana ny firenena. Niona izay teo izy mifampiresaka tamin'ny filoha-pirenena dia niresaka hoe ahoana ny antohana fa hisy ary tena tokony ho hisy ny fifidianana amin'ny 2024 fifidianana malalaka mivelatra ary mampiaty andraisan'ny rehetra anjara izay ny tanjony rehetra, tanjon'ny gouvernement izay tanjonay ihany koa dia mitovy io tanjony io mandroso izao dia miara-mandroso ary mitovy ny fomba fieritreritra amin'izay hoe miara-mandroso.